Rahabantsika rehetra manonona fiadanana foana. Tsy fantatry ny olona hoe ny vavaka dia miankina betsaka amin'ny resaka toe-po. Averiko indray fa enjeu be mihitsy ny resaka toe-po ao amin'ny tontolon'ny vavaka. Ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany sy mitondra fizarana ho antsika dia be da be mihitsy ny olona no rehefa miaina tsindry izy, miaina pression, miaina fahoriana ka mitambesatra mafy be eo amin'ny vatany, eo amin'ny tenany, izay endrim-pijaliana izay amin'ny alalany ren'le contexte nyresantsika teo hoe pression, fahoriana, jadona sy ny sisa rehetrarehetra ireny, dia mahatonona tolombavaka izy hoe misy farany raha jiaby Andriamanitra tsy andry ny hafa, andrina ihany. Sy ny sisa maneho an'izay hevitra izay amin'ny alalan'ny fanambarana izay maka endrika tolombavaka. Ankolaka zany fa isan'ny vavaka. De hoy ateo hoe enjeu be ny resaka toe-po. Ilay olona victime, ny toe-pony tsy mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny filazantsara, ny Baiboly, ny soratra masina, kanefa ny tolombavakany dia mitaky ny fahamarinana, mitaky ny rariny, mitaky ny hitsiny, mireflete ny filazantsara, ny fahamarinana avy amin'ny Kristy Jesosy. Dia mateny mahatonona tolombavaka izy hoe misy farany raha jiaby Andriamanitra tsy andrinareo andrina ihany. Izay angina fa Jehova amaly anareo. Zany efa androany dia midevoalina aminao fa ilay toe-po mihitsy no mila miverina amin'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fibebahana. Ilay toe-po mihitsy no mila mireflete ny soratra masina. De amin'izay fotoana izay misy farany raha jiaby. Ianareo mangina fa Jehova no mamaly an'ireny karazana organisation na olona na fitondrana na fanjakana manao ny tsirariny sy mapiatra jadona sy mapiatra ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mahatonga fahaterena sy tsindry pression amin'ny madinika ireny. Fa raha vao toe-po tsy compatible amin'izay kanefa ilay vavaka mireflete amin'ny Baiboly dia herim-po verimainy zany zavatra zany. Mizara foana hoe raha ohatra zany ianao tianao isy heriny sy akony ny vavakao opposé tsara ary hipaka any amin'Andriamanitra tsy to, dia ilay toe-po mihitsy aloha no mila miorina eo ambonin'ny herin'ny filazantsara, manaiky ny herin'ny hazo fijaliana, manaiky an' Jesosy Kristy. Zay le vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'izay fotoan'izay afaka mametraka ny soe tolombavaka fanirina ao anatin'ny vavaka ianao hoe Andriamanitra tsy andrina ny hafa, andrina ihany, misy farany raha jiaby izay angina fa Jehova amaly anareo sy ny sisa be da be. Fa raha vao tsy ilay toe-po no tsy araka ny filazantsara sy tsy araka ny soratra masina, tsy nandalo fibebahana, dia resaka émotion sy senti-po daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dans le vide. Raha ianao ny afatra, mampita afatra foana ny pejy. Rasoa, mahireza.